faly miaraba anao ny tokantrano manaraka ny météo amin'ny zao fotoana zao ny sary azo avy amin'ny zana-bolana avy hatrany araka ny hitantsika amin'ny sary somary nazovana aloha ny tsiokan'ny varatra azy tamin'ny tian'ity vokany dia nisy ny orana tamin'ny morontsiraka nandraona narahina orana ihany koa ny voatany ho an'ny rapisy mbola saika hita taratra aloha zay rivotra avy any Tsimotsinana an'izay zany hoe mbola mety misy zany ny orana sy ny erikerikandro ho an'ny rapisy izay fa manomboka ny zoma kosa tombanana misy ny tandrivodraona mipetraka ho an'ny voatany sy ny any amin'ny tapany Tsimotsinana ny Madagasikara iny toy izay hatrany amin'ny sabotsy no hitantsika eo ny tena mahakasikasika ny izay rehefa avy eo ny maripana ihany koa tombanana isy fiakarana amin'ny ankapobeny aloha zany atao anatin'izay 3 andro avy zay ho an'ny voatany sy ny any amin'ny ilany atsinanany nosy ny toetrandrontsika aloha ny rapiso vao maraina dia mbola anorana ny andro any faritra Savana Lanjirofo sy ny faritra Atsinanana ary ny any amin'ny faritry Vatovavy sy ny any amin'ny faritry Fitovinany ny ilany Atsinanany voatany kosa dia mandraona mety araina herika ao an'ny rapiso maraina ny ambiny maina ny andro amin'ny ankapobeny rapiso tolakandro mbola mety andraondraona ny andro any faritra Alaotra Mangoro ny ilany Atsinanany faritry Sofia sy ny faritra Nalamanga mandraona ihany koa ny andro any faritry Melaky Bongolahy Itasy ilany andrefany amin'ny faritry Vakinankaratra ny manakaikaiky ny distrikany Miandovazy zay mety ho arahina tandrivodraona indraindray ny ambiny kosa dia maina tanteraka ho an'ny maripana vinavina amin'izay rapiso izay dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 4 degré celsius eo an'ny voatany ny morontsiraka Atsinanana kosa 17 ka hatramin'ny 20 degré celsius ny maripana vinavina ambony indrindra ary ny morontsiraka andrefany nosy 17 an'ny faritry Menabe ny ambiny kosa dia 13 ka hatramin'ny 4 degré celsius mety misy hatrany amin'ny 19 degré celsius hitantsika any amin'ny faritry Betsiboka ho an'ny andron'ny zoma kosa indray mety isy ny tandrivodraona amin'ny tapakandro hariva indrindrindrindra ho an'ny faritry Bongolahy Itasy Vakinankaratra Morimania Matsiatra Ambony ary ny faritry Vatovavy Fitovinany sy ny any Tsimotsinana ary mety andraona arahina tandrivodraona ihany koa ny andro an'ny Orombe ny tany faritra Atsimo andrefana ary ny faritra Anosy ny ambiny dia maina amin'ny ankapobeny dia somary olalovandraona ary ny faritra Analanjirofo ny maripana vinavina amin'izay andron'ny zoma izay hatrany dia eo amin'ny 14 ka hatramin'ny 17 any voatany misy fiakarana izay ho an'ny faritra Analamanga sy ny any amin'ny faritry Matsiatra Ambony indrindrindra ny tena ahitana izay fiakarana misongadina izay ho an'ny ilany Atsinanana ihany koa dia 30 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana ny any andrefana moa tsy dia misy ny fiovana goavana andrasana amin'izay maripana izay ho an'ny andron'ny sabotsy kosa indray dia misy hatrany ny orana fa miendrika tandrivodraona ray kotrika izay ho an'ny faritry Matsiatra Ambony Morimania ny any amin'ny faritry Orombe Anosy Vatovavy sy ny any Fitovinany ary Tsimotsinana na mety isy avandra indraindray amin'ireo faritra ireo indrindrindra moa ny faritra Avo sy ny any amin'ny tapany Tsimotsinana ny Madagasikara iny mety hitrangan'izay avandra izay ny andro koa dia somary ao anatin'ny vanim-potoana ataontsika hoe manamevana an'izay fisina avandra izay ny any amin'ny tapany avaratra Atsinanana kosa manodidina ny faritra Analanjirofo sy ny faritra Atsinanana mety isy ny tandrivodraona mandalo ny ambiny dia maina ny andro raha ny maripana vinavina amin'izay andron'ny sabotsy izay hatrany latsaka kely indray aloha zany ho an'ny voatany 20 ka hatramin'ny 15 degré celsius ary ny morontsiraka Atsinanany nosy tsy dia misy loatra ny fiovana toa izay ihany koa ny any amin'ny ilany andrefany Madagasikara iny mbola mahatratra hatrany amin'ny 30 degré celsius ny maripana ambony indrindra hitantsika any amin'ny faritra Betsiboka any ho amin'izay andron'ny sabotsy izay ny meteo antsika tamin'ny tian'io rapisy indray fotoana manaraka